Ambohimanarina velotaraina ny mponina fahadobo rano ny tanimbary. Faritra avaratra jeneraly iray no atidomikotroka amin'ny tsy fandriampahalemana ny an-toerana. Tsy mikaretina Ebola ahina ny paritahany aty amin'ireo firenena afrikanina. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matonaly izao sabotsy fahatelo ny volana Aogositra 2022. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao izay efa narahantsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia ny mahakasika ny zavamisy eny amin'ny boriboritany fahaenina eny Ambohimanarina sy ny faritra Anteroka iny. Misy ny fitarainana izay ataon'ny mpamboly vary amin'izao fotoana izao satria raha ny tokony ho izy dia efa hiditra amin'ny famindrana ny rarabary ny mpamboly saingy hatreto tsary mbola maiky ny tanimbary rango tamin'ny taona loso jusqu'à jeudi. Andeha rahantsika ny fanazavana manodidina an'izay satria nisy ny fidinana ifotony izay nataony avy eo anivon'ny boriboritany fahaenina ny solitena ny commune Antananarivo renivohitra. Mitaraina ny mpamboly ao anatin'ny boriboritany fahaenina amin'izao fotoana izao satria tsy afaka hanetsa izy ireo na dia efa fotoana anaovana izany aza izao volana Aogositra sy ny fidirana amin'ny volana Septambra izao. Raha ny tokony ho izy dia volana Jolay efa tokony ho ritra ny tanimbary ary miasa tany ny mpamboly amin'ny fotoana io. Ny volana Aogositra no fotoana tokony ampidiran-drano amin'ny tanimbary avy eo dia mandragiragy sy mandravy nosy ary manala ahitra mialohan'ny anetsana. Raha ny zavamisy eny an-toerana nefa tsy mbola ritra kory ny tanimbary noho ny fahatsetsenan'ny lakan-drano ivoan'ny rano indrindra fa ny any amin'ny canal C3. Ity lakan-drano ity izay efa tsy nisy ny karakara nandritra ny taona maro. Mihoatra ny 700 ny tanimbary ao amin'ny faritra avaratra Ambohimanarina iray manontolo no dobo rano. Ny rarabary nefa efa miakatra ary efa tokony afindra farafahatarany amin'ny volana Septambra. Raha ny tena tokony ho izany tokony hiasa tanimbary izay aloha voalohany. Maina ny tanimbary miditra ny rano. Miditra ny rano mandragiragy izay mandravy kosy manalahatra manetsa. Zao anefa ny apahan'ny tanimbary eto Ambohimanarina indrindra ny avaratra Ambohimanarina dia dibo-drano efa alohalika ny rano. Miketsa nefa zara fa misy eo ohatran'ny felantanana ny alavany tsy afaka netsa mihitsy zay raha mbola eo rano sy tsikafiny ireo tompoko. Ka ny etaetanay dia ny mba amoahana tsy misy fepetra ao anatin'ny fotoana fohy ny famoahana ny rano eto Betsimitatratra indrindra fa ny avaratra Ambohimanarina satria nandritry ny 5 taona 9 taona zay tsy nisy tsony ny curage indrindra ny canal C3 izay mitondra ny rano Antananarivo ray manontolo. Tototry ny tsikafiny, tototry ny tany fa na dia ny canal raha zao avo indray noho ny tanimbary ataon'ny rano ahoana moa ny voaka nefa satria voahidy ao anaty canal ao izy. Mino zay fa ho tonga any aminareo mpitondra fanjakana rehetra indrindra moa ny boriboritany fahaenina zay efa niditra tsehatra mihitsy ary niara-nirotsaka taminay mpamboly ety Ambohimanarina nijery ny zavamisy ary niaino ny fitarainanay hoe zao ny zavamisy eto amintsika eto Ambohimanarina. Nidina ifotony nijery ny zavanisy marina ny délégué roalahy ao anatin'ny boriboritany fahaenina niaraka tamin'ny mpamboly ary nilaza izy ireo fa efa misy ny soso-baolana araka ny fifampiresahana tamin'ny tompona andraikitra Isatsokajiny niaraka tamin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy midina mihitsy ny rano, tsy maina ny tanimbary, mbola alohalika ny tanimbary kanefa amin'ny fotoana fanetsana mihitsy zao araka ny hitantsika izao. Noho izany dia mijery ety an-toerana mihitsy zay ka manaitra ny tompona andraikitra Isatsokajiny makasika ny fitombon'ny rano zao mba handray ny andraikitra fanandrify azy. Raha ny tena marina dia efa niona ihany ny solotenanay tany amin'ny solotenany Apipa makasika izao rano zao ary ny vahaolana hita dia ovana aloha ny Atanjondroa ary udina ny Tanjombato ahafahan'ny tanimbary maina mba ahafahan'ny olona manetsa. Ny faharoa dia misy ao amin'ny canal C3 betsikafina be ka manaitra ny mpamboly zany zay satria tokony miara-miasa ny commune urbaine Antananarivo, ny mpamboly ary ny Apipa. Araka ny fantatsika moa dia ny 700 ny mponina ety Ambohimanarina dia mpamboly avokoa ary izany no antony andraisan'ny boriboritany ny andraikitra amin'izao zavatra amin'ny trango zao. Manampy ny commune urbaine Antananarivo ny boriboritany fahaenina manampy azy ireo ary dia iarahana amin'ny solotenan'ny mpamboly moa zany miaraka amin'ny mpitantana ny boriboritany. Miezaka tokoa araka izany midiny ety atoerana mihitsy satria tsy vitany hoe ny ambony birao ihany izy ity fa ilaina mihitsy le fijerena le zany mba ahafahana mijery ny vahaolana dia araka lazain'ny délégué teo
dia ho tanterahana ireo sosikevitra zay avy amin'ny mpamboly ihany koa sy avy amin'ireo teknisianina ahafahana manenjika ny fambolem-bary amin'ity taona atao mpanentsana 2024 ity. Tsara ny manamarika fa noho io olan'ny tanimbary tsiritra io dia voatery nanao ketsa tanora avokoa ny ankamaroan'ny mpamboly tamin'ity taom-pambolena ity. Izany hoe asaina ny tany ary lalorina, avy eo dia araraka avy hatrany eo amboniny eo ny rarabary ka saronana solefanina mandritra ny 20 na 10 andro izay vao aketsa. Na izany azy anefa efa maro ny ketsa tanora no tokony efa nafindra saingy voatery miamby no ny fadiboan'ny tanimbary io ihany. Fa mitohy ny fanamboarana lalana ao anatin'ny boriboritany jiaby eto Antananarivo renivohitra ka ny tao amin'ny boriboritany fahadimy indray no nanaovana an'izany tamin'ity farany herinandro ity. Efa ahitana fahasimbana tanteraka raha ny lalana ao amin'ny faritry tsara honenana iny ka izay indrindra no antony nagnasiana fanamboarana azy ity. Teny an-toerana ny jery izay indrindra ary mitatitra ny vaovao nory fitiavana sy tokira marolahy. Mitohy hatrany ny asa fanamboaran-dalana ny fiadidin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Nanatanteraka izany avy eo anivon'ny boriboritany fahadimy teny amin'ny faritry tsara honenana. Lalana ifamezivezen'ny mponina sy ny fiara isan-karazany no amboarina ho vita pavé na rarivato. Simba tanteraka ny eo amin'ity faritra amboarina ity ary manahirana ireo rehetra mpampiasa izany lalana izany. Izao asa izao no natao ho fitsinjovana mponina eny ifotony ary fanamaivanana ny fahasairanan'izy ireo. Intanina hatrany isika vahoaka no izany mba hikajy ireny fotodrafitrasa iombonana ireny. Nisy ihany koa ny hetsika tao anatin'ny boriboritany fahaefatra tamin'ity niany ity ny fampitaona tamin'ireo mponina ao anatin'izany boriboritany izany. Nisy olom-bavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antoko Tiako Madagasikara tao amin'ity boriboritany fahaefatra ity. Nagnano ny tatitra tamin'ny fivoriana voalohany izay natao teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny tenany ary nampafantatra ny mponina tao amin'ny boriboritany fahaefatra ihany koa ny toerana misy ny timma eo amin'ny mahampanohitra ny Antoko. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao. Nanatanteraka fiaonana tamin'ny vahoaka ny distrika Antananarivo fahaefatra ny solombavam-bahoaka Rambosalama Emilien ny sabotsy fahatelo ny volana Aogositra. Fotoana nanatanterahany ny tatitry ny asa vita teny anivon'ny antenimieram-pirenena ary koa fampahafantarana ny lamina vaovao mifeny Antoko Tim. Fa indrindra fisaoran'ireo vahoaka ny fidy azy tamin'ny fifidianana faranteo. Nitondra fanampanazavana momba ny paikady iadikevitra eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny solombavam-bahoaka Rambosalama ary nanamafy ny tokony ampiarana ny lalam-panorenana 240 aotra 340 mifeny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra. Nitondrany fanazavana ihany koa ny tsy maha-ara-dalàna sy tsy ara-draniny ny feo mandeha amin'ny fanolonany ben'ny tanàna ho PDS. Ny aton'ny fianarana Mahamasina andro moa zany dia voalohany indrindra entina isaorana ny vahoakan'ny boriboritany fahaefatra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tao ary efa fampanantenana ny menany vahoaka zany fa tsy maintsy atao izay dia zao hitanareo zao. Ny zavatra faharoa dia mahasolombavam-bahoaka ny tena ary tenenina atao amin'ny fampelezan-kevitra zany fa anisan'ny asan'ny andraikitry solombavam-bahoaka ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka dia ampiarahana androany zany ny tatitra ny fivoriana tao amin'ny antenimera izay fivoriana tsara fotoana natao atao amin'ny antenimera ka tsara ho fantatra ny vahoaka. Tsy azo ekena mihitsy ny fikitiana lalàna izay efa lany kanefa mbola tsy mivoaka ny didy fampiarana zany. Zany hoe lalàna 2011-03 io zany dia efa lany tamin'ny 2011 zay. Fa ny fampiarana azy zany tokony avoaka dia ny décret d'application tokony avoaka ny mpitondra fanjakana avoaka ny gouvernement ny fampiarana azy fa tsy azo kitiana zany fa raha zany mandeha dia zany no atao dia mandeha any amin'ny tany tsy tandalantsika sy efa manangasangasady ny fanaovana didy jadona izay tsy mety eto amin'ny tany sy fanjakana ary tsy ekene zany zavatra zany. Taorian'ny tatitra nataony dia niara-ny sakafo tamin'ireo vahoaka ny boriboritany fahaefatra ny solombavam-bahoaka Rambosalama Emilien. Omby matavy iray no vonoina ho fiaraha-mifaly.
Nisy ihany koa ny fionana teo amin'ireo mpikambana sy mpikatroka ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara tao anatin'ny distrika ny Avaradrano tamin'ity niany ity niavaka izany satria dia tamin'ny alalany nofokena amin'ny tampihavanana ho fanamafisana ny firaisan-kina no tena natao tamin'ity niany ity sady nanehoany ny solombavambahoaka Jerirandriambolaina ihany koa ny fisaorana ho an'ireo olo jiaby izay nifidy anazy tao anatin'izany distrika izany. Horatsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny tahiry olo manodidina ny 500 no solotena ny mponina tao anatin'ny distrika ny Avaradrano iray manontolo no tonga namaly ny fanasana nataony solombavambahoaka Jerirandriambolaina sy Ramatovadiny. Ny fampizarana nofokena amin'ny tampihavanana izay sady fanamafisana ny fiarahamientan'ny sampikatroka dimy no nanehoany ny solombavambahoaka fisaorana ihany koa ho an'ireo olo jiaby izay niara-nisalahy ka nahalany azy indray tao anatin'io distrika io. Zava-dehibe moa ny fionana androany nofokena amin'ny tampihavanana teto Avaradrano izay natolotry ny solombavambahoaka Randriambolaina Jery ho an'ireo mpanohana sy ny solotena ny vahoaka Avaradrano. Nafahan'izany voalohany indrindra nanamafy ny firaisan-kina ao amin'ny tiako Madagasikara eto Avaradrano ary indrindraindrindra ihany koa ahafahana miomana sady amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna na roviana natanterahana an'izany vonina foana ny tiako Madagasikara eto Avaradrano ary izay no atao hoe mazava-dehibe ny fanatanterahana ny fanamafisana an'izay fiombonana sy firaisan-tsaina fankatiavan'izay tamin'ny alalan'ny nofokena amin'ny tampihavanana dia akasitrahana manokana ny député Randriambolaina Jery sy ny ankonany ary dia mitsodrano azy izay mba tanteraka ny asa izay nakin'ny vahoaka sy ny firenena aminy. Misotra ny vahoaka ny Avaradrano any keo izay atraria masinandriny amin'iny alatsoro ray ambomanambola ka hatrany talata volon'ondry izay natsono dia tonga natamin'ny fotoana nandany andro amin'ity nofokena amin'ny tampihavana ity ary dia mbola namafisana ihany hoe tiako Madagasikara dia misy ary mbola antoko vonona ny atrika izay fifidianana izy eo. Voaporofo nambara an'Andriamatoa Jerirandriambolaina fa mbola mijoro ny antoko tim ao anatin'ny distrika ny Avaradrano ary vonina hatrany hiatrika ny toy ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Efa vonina ihany koa ny volavolan-dalàna ho andesina eny anivon'ny antenimieram-pirenena ho hiatrany ity solombavambahoaka ity mba ho fampandrosoana ny mponina ao amin'ny distrika izay nahalany azy. Tiako Madagasikara dia raha zavatra nisy androany sy ny hoe atao fahamaron'ireo mpikambana izay tonga nanatrika izay fotoana izay dia tena hita fa mbola mafana fo ilay vahoaka rehetrarehetra izay tonga teo satria maro dia porofo izany fa mbola mafana fo ireo tiako Madagasikara eto amin'ny distrika ny Avaradrano. Ny andro androany izany dia andro izay nanehoana sy nanaovana ny fisaorana ny vahoaka rehetrarehetra izay fidy dia nanaovana ihany koa nofotena amin'ny tampihavanana izany ho an'ireo mpikambana tao anatin'ny tiako Madagasikara satria izay tena zava-dehibe ampisehoana ny firaisan-kina sy ny hoe mbola mamaro anisan'ireo atao hoe mpikambana tiako Madagasikara eto amin'ny distrika ny Avaradrano. Porofon'izany moa izany dia ny hoe mbola nametrahan'ireo vahoaka ireo ny tena indray isolo vava azy eto amin'ny distrika ny Avaradrano ity. Ny volavolan-dalàna efa misy fa irana amin'ireo namana zany ny atao hoe famolavolana azy farany sy mifanolorana ny lizy mba hifanaraka amin'ny tena hoe ho fampandrosoana sy etaeta ny vahoaka zany izay no tolo-dalàna ho atolotra eo zany. Fahafaham-po no nasetrin'ireo solotena ny mponina avy ao amin'ny komina jiaby izay mandrafitra ny distrika ny Avaradrano nahatonga solotena tamin'izao hetsika nofokena mitampihavanana izao. Le ray aman-dreny dia Monsieur Jery Andriambolaina tompoko izay tena hoe manetana anay sy mitsinjo anay mihitsy izany tsy afenina anareo izany ary mandray anay izy na fotoana ina na alina na mahandro na maraina matory any am-pandriana ary izy fa azonay rehefa misy ny zavatra tiany mba ambara sy atao dia tena mandray anay tokoa izy ireo fa tsy afenina izany ary izay no mahatonga anay izany maro be manakina amin'ray no avy rehetrarehetra dia mino aho fa tiako Madagasikara rehetra dia ohatr'izay daholo manerana Madagasikara mba hino fampandrosoana marina ahafahana mba manohana ny hoe
inona ny tena zavatra etaetan'izao vahoaka rehetrarehetra zao amin'ny zavatra fampandrosoana amin'ny firenena ny firenena rehetra mihitsy zany fa tsy hoe ny olona tokana ihany. Fifaliana ho anay solotena avy any amin'ny commune Sabotsynamena miara-bazy manokana ary faly izahay misaotra satria tena afa-po tokoa tamin'ny lalonana androany ary ny rariana eo azy dia tsodrano omban'Andriamanitra mandrakariva izy mandritry ny vanim-potoana izay hitondrany eo fa ny angatany aminao andriambato député dia jereo manokana ny commune Sabotsynamena satria tena niady ho anao izahay ary tena niara-ny asa kaiky taminao nandritry ny fampelezan-kevitra ireny jereo manokana re izahay indrindra ny vehivavy manano tena vehivavy sahirana ireo zazakambody izay efa nisany vinanasa napetraka teo ampelantananao matoky ianao izahay matoky ny fahendrenao mirary soa tahin'Andriamanitra tompoko dia makasitraka koa nanolotra ny député Andriambolany ajery ho anay Avaradrano makasitraka Andriamatofolo tsy resitsika fa mandefitra ary mbola andresy ihany. Eo amin'ny resaka fahasalamagna dia tsy mbola voafehy amin'izao fotoagna izao ny tsy mikaretina Ebola izay anisany mandringana firenena maro ao Afrika ary mbola atahorana ny hitaran'izany amin'ny firenena maro hafa ihany koa. Efa nisy ireo firenena izay nanakatona ny sistaniny mba hisoroana n'izany fianaky ny tsy mikaretina Ebola izany. Ho an'ny teto Madagasikara manokana dia nisy ihany koa ny fepetra izay efa noraisina manokana mba hialana amin'izay mety hoe misy tranga mampiayay makasika ny tsy mikaretina Ebola izay. Edena Elia Mathieu Prince no nagnano ny fanadiadiana. Lasa arety mandoza teo amin'ny tantarany Afrika ny Ebola ankehitriny raha tokany VIH sida no isan'ny natahorana indrindra. Lasibatra ity tsy mikaretina ity amin'izao ny firenena Congolais ary efa mananika ny 700,000 ireo olona matiny any toerana raha nitatitra farany voaka tamin'ity herinandro ity. Efa nanao antsoavo indroa mihitsy ny fikambanana maneran-tany momba ny fahasalamana mba hisiny ny fifanampiana noho ny fianaka ity aretina ity izay tsy voafehy intsony. Firenena maro ankehitriny no manakatona ny sistaniny tsy hifanerasera amin'ny firenenkafa noho ny fiazakazahany fiparitany tsy mikaretina Ebola. Isan'izany ohatra i Rwanda izay vao nanakatona ny sistaniny alakamisy voalohany volana Jolay lasa teo. Ho an'i Madagasikara tsy mbola tonga amin'ny fanakatonana sistany io saingy efa misy kosa ny fepetra ho raisina raha sanatria ka misy ny tranga mampiaya. Ny aretina Ebola zany araka ny nambaran'ny fikambanana irasa-pirenena misahana ny fahasalamana dia lasa lahara-pahamehana ho an'ny firenena tsirairay. Ina moa ny anton'izany satria mazava ho azy fa ny olona dia mifamezivezy ary efa misy ny firenena izay atao hoe somary mianaka io aretina io. Dikan'izany zany ny fepetra raisina ety anivon'ny firenena indrindrindrindra ho antsika eto Madagasikara dia miomana amin'ny raha sanatria raha sanatria ka mety misy olona mitondra ny tsy mikaretina tonga miditra aty amin'ny firenentsika. Dia efa misy ny fiomanana sy ny fandraisana fepetra rehetra amin'izay efa misy eto am-pelantanana aloha. Ny fiomanana zany dia mitanareo hoe aiza ny toerana ny hôpitaly moa zany andraisana azy raha sanatria ka mety misy fiahiahina amina trangana aretina aloha. Aiza no anaovana ny fitileny ary inona ny fiarovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy inona ny hoentina mitsabo zay zany dia amin'ny lafin'ny fandrarahana ty anivo mistera ihany koa io tsy anjara andraiky ty mistera ny fahasalamana moka irery ihany fa iarahana ihany koa amin'ireo ministera sy département avoakasika zany. Fiarovana voalohany tokony atao raha sanatria ka misy ny tranga mampiaya dia tokony atokana toerana lavitry ny rehetra ilay olona marary ny Ebola. Tsy mbola misy fanefitra sy fanafodiny toy ny VIH sida mantsy ity tsy mikaretina ity ka atahorana ny hiparitahany aingana. Mifindra amin'ny alalan'ny raha mazava ho azy ny Ebola. Tokony alavirina ihany koa ny fifandraisana loatra amin'ny biby toy ny fani na ny ramanavy. Mandidina ny resaka fitaterana dia nisy ny fanambarana tamin'ny haino aman-jery izay natao ny fivondronam-be ny mpitatitra tamin'ity herinandro teo ity fa tsy ara-dalàna ny fifidianana ny biraon'ny mama tamin'ny taona 2012 malonga izay indrindra dia nitondra fanazavana ny teo anivon'ity assurance mama ity fa ara-dalàna izany fifidianana izany araka ny nambaran'izy ireo. Tena toerana moa no ry fitiavana sy toky raha marolahy mitatitra ny vaovao.
tsy manaiky ny fanakoron-tanana tariny ny filohan'ny fivondronambe ny mpitatitra ny aveo anivo ny trano-piantohana mama no mafisy ny mpitatitra kooperativa na fiarakaretsaka sy tompona fiarakodia fa manara-dalàna tsara ny fividianana ny braony mama ny taona 2024 lasa teo ny 20 desambra tany Anosy-Be. Marina fananizingizina ny filohan'ny fivondronambe ny mpitatitra fa hoe tsy manara-dalàna ifivoriana io satria nahitana osoka raha ny fanazavany Ramatoa Clémence. Etsy andaniny ny mahagaga dia amin'izao akatoky ny fifidianana be ny tanàna izao ny filohan'ny fivondronabe ny mpitatitra eto an-toerana no manao ny fanakoron-tanana ny eo anivon'ny trano-piantohana mama sa ve misy ambadika politika ho iatrany ny fanazavana. Fa maninona no heritaona teo ariana vao mitranga ilay filazana fa fanoerana efa nandeha ny fifidianana filohan'ny repoblika sy ny teny ianao nandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy nilaza ny zavatra nisy tany Anosy-Be ianao amin'izao fotoana zao mandeha ny fifidianana ho fifidianana zay be ny tanàna ny teny ianao inona ny antony dia anareo mpanao gazety zany ho an'ny rehetra no mijery an'izay hoe zay ve le izy antony politika ve tsy fantatray fa zavatra misy kosa dia hoe aoka re tompoko azy akoron-tanina ny rafitra efa misy azy akoron-tanina ny fitantanana efa mandeha aleon'ny olona zay novidin'ny olona hiasa ankahalalahana zay no anjara fitenenako. Manoloana izany mangataka ny tsy anakoron-tanana ny rafitra efa mipetraka sy ny asa izay efa mandeha ny avy amin'ny trano-piantohana mama zava-dehibe ny fifampiresana sy ny fifanantonana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany mba hamahana ny olana raha ny voalaza. Ka taitsy ao zany raha nahare tamin'igny tele igny fa hoe tsy mety igny fifidianana zay natao tamin'ny heritaona lasa zay fa misy hosoko hoe misy ino tsy nkarazany amiko zaho tsy nagnatika ny fifidianana tany Anosy-Be fa misy oabolam-bazaha zay manao an'izao hoe les absents ont toujours tort raha fa tsy magnatika ianao ny dikan'izay zany diso ianao tsy misy zavatra azonao tenenina zaho na ny zavatra tsy tiako ny tenenina zany nefa tsy tafavoako satria zaho tsy nagnatika dia miandry ny efa tsy taona magnaraka agny ndray koa vo mahazo ny resaky fa tsy korontagny izy raha fa vitan'olo fa manjary tsy mety fa manimba raha maro la mieritseritsy tegna ta hanao raha tsy zay ny fomba atao fa ny fandamina ny fampiresaky fa tsy magnakoronta ny zavatra manahaka an'izany. Io fividianana natao tagny Anosy-Be io tapaky tamin'ny assemblée générale natao tagny Toliara tamin'izay fotoana zay agny il y a 4 ans passé zany tamin'ny 2014 nagnanova gn'an'io zavatra io tagny Toliara de tapaky tagny zany fa hoe agny Anosy-Be Elville gn'anovantsika ny assemblée générale magnaraky de natao tagny Anosy-Be ny assemblée générale tamin'ny heritaona io zany de tapaky lany tagny conseil d'administration ary lany n'olo membre ny mama fa tsy olo mpanjono agny amin'ny mpanjono egny amin'ny sistany Anosy-Be gny nalaigny fa mpikambana ny mama eran'ny Madagasikara zay tonga tagny no mifidy andreo olo reo. Nisy ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany notariny teo anivon'ny trano-piantohana mama teny Ambalavao Isotry manoloana ny resaka mandeha fa hoe tsy manara-dalàna ny fifidianana ny birao teo anivon'ny mama tamin'ny taondasa. Fotoana mampamaro ny mpizahatany tonga eto Madagasikara amin'izao ilay antsoina hoe saison haute amin'ny resaka fizahatany. Raha ny fitsidiana ireo valan-javaboary dia anisany mahasarika olo marobe indrindra ireo teratany vahiny ny ao amin'ny valan-javaboary ny Ankarafantsika indrindra ao amin'ilay antsoina hoe canyon d'Ankarafantsika na ilay lavaka be vatabe izay mahasarika azy ireo indrindra. Tato ato anefa tamin'ity taogno ity dia ny ena tany amin'ny 420 isanjato ny tany izany mpizahatany tonga any an-toerana izany raha toa ka 400 isanjato izany teo aloha. Ny antony dia ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay mihamaro amin'izao fotoana. Noro fitiavana sy toky raha marolahy no mamintana amintsika an'izay. Tafidina 420 isanjato ny mpitsidika ao amin'ny valan-javaboary na Karafantsika ao Ankarokaroko hatramin'ny nanomboan'ny taona 2024 noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Raha ny loharanon Vaovao voaray dia miverina manjaka indray ny resaka tsy fandriam-pahalemana ka antony nampiena ny farisian'ny mpizahatany tonga eto amintsika.
raha ny taremarika hita tamin'ny taona 2024 nahatratra 420 ny mpizahatany tonga nitsidika ny lavaka be na ny canyon ao ankarokaroka izany hoe mandidina ny 400 tafidina 420 izany tamin'ity taona ity ka lasa 720 tsara nefa ny manamarika fa anisan'ny toerana tena mahasarika mpizahatany maro raha amin'ny valan-javaboary na karafantsika noho ny fisian'ny lavaka na ny canyon. Vokatry ny asan'ny rivotra sy ny ranorana no nanome endrika mahafinaritra ny canyon tao anatin'ny taonjato 3. Anisan'ny valan-javaboary 7 tantan'ny National Parks izy ity ary mivelatra amin'ny faritra 7 sy 3 hektara. 4 kilometatra ny lalana dia tongotra azo diavina ao anatiny. Tsy ny malagasy ihany no liana amin'ity zavaboary mampiavaka ny Madagasikara ity fa ny vahiny, indrindra ny Amerikana sy ny Frantsay. Tsara ny mampafantatra fa manana tombo kokoa ny malagasy eo amin'ny sarany fitsidiana, 2,000 ariary ho an'ny malagasy raha toka 5,500 ariary ny an'ny vahiny. 5,100 ariary kosa ny sarany ho an'ny fitondrana mpitaridalana. 30 ny isan'ny mpitaridalana miandraikitra ny zavaboary nankarafantsika. Amin'ny ankapobeny, misavaly eo ny valan'ny zavaboary azo tsidiana ao an-toerana ka anisan'izany ny lavaka be na ny canyon ao ankarokaroka. Vaovao-ndraha nandalo tao Mahajanga kosa indray dia olo 3 no fantatra fa nahiditra amponja noho ny fitrandrahana sy ny fiazana ary famonoana fano. Ny fano na ny sokatra an-dranomasina moa no afantarany maro azy. Raha ny fantatra dia 7 ny isan'izy ireo, ny 2 efa nikapakapaindreo ary ny 5 kosa mbola avotra ary nampody tany anaty ranomasina. Horantsika ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny anarana ny riny. Fano na tortue de mer miisa 7 no azon'ireto telo mianadahy ireto no manana hamidy amin'ny bazary ny Mahajanga ihany. Ny 2 efa miala aina satria efa nokapakapaindreo ny tongony ndraiky tanany. Ny 5 hafa kosa mbola velona ary efa nampody tany anaty ranomasina. Ny alakamisy ireo Aogositra teo no nisy olona tsara sitrapo nampilaza ny tompona ndraikitra momba izao toe-javatra izao ka nahafahana ny sambotra azy telo mianadahy ireto. Nandesina vetrany tany amin'ny bureau ny Gendarmerie misahana ny raharaha an-dranomasina ao Mahajanga izy ireo nanaovana ny famitorana tamin'izany. Natao ny fikarohana fa misy olona manao fitrandrahana ny harem-pirenena izany hoe ny tortue de mer. Somary tara kely ihany ny fiavianay noho ny fahasarotan'ny fikarohana n'ilay vaovao teny amoron-drano, nefa moa nisy vokatra ihany tsika dia ny fatratrarana n'ireo tortue de mer 7 ireo efa natolotra ny tompona ndraikitra ao amin'ny sampandra ranojony moa ny fanohizana ny raharaha. Isaorana ny mpagnome vaovao ary mbola manantena izay ato amin'ny brigade port ny fiaraha-miasa hatrany ho an'ireo tsara sitrapo afaka manome vaovao. Ireo tortue ireo zany ny 5 mbola velona somatsara, ny anankiroa efa masakrendry zareo saingy mbola tsy maty nefa tsy hitantsony moa izay azo atao an'io. Ireo olona ireo zany dia tratra eo ampamonoana mihitsy teria Ambalamanga Fokotany Antany Masajy eto Bazenga ihany. Zany hoe tsy mahataotody mihitsy izy zany fa dia eto akaiky eto an-tanàna eto. Mbola nisy koa ary niaraka tamin'izy ireo naporofona fa efa asa fataon'ireo olona ireo izy. Akorana tortue efa maina ka izay zavatra rehetrarehetra zay dia ahafahana milaza fa tsy olona voasambany nanao an'ity zavatra ity ry zareo. Tsara ny mampatsiahy fa biby an-dranomasina isan'ny arovana mafy ny fano satria efa atahorana ho lany taranaka. Betsaka ny antony mahatonga ity karazana hazan-drano lehibe ity ho lany tamingana, eo ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny toerana ahafahany manatody. Fantatra manko fa ny fano dia mamonjy tora-pasika rehefa anatody ary aleviny ao ny atodiny mandra-pahafony. Rehefa fohy io fano io dia mimpody any anaty ranomasina ary mandritra ny taona marobe. Rehefa hanatody indray izy vao mipody eo amin'ilay tora-pasika nandevenany reny ny atodiny tany aloha ka ao izy no mandevina ny atodiny indray. Ny zavamisy anefa
saika efa hanorenany olombelo trano na fivarotana ny eny amoron-dranomasina ka ny ankamaroan'ny fano dia tsy mahita toerana anatodizana intsony. Antony iray mahalany tamingana ny fano ihany koa dia ny fihinanana ny henany. Saika hita ao amin'ny bazariny Mahajanga avokoa io henana fano io izay amidy 4,000 ka hatramin'ny 5,000 ariary ny kilao. Efa voararan'ny lalàna eto Madagasikara ihany koa ny fitrandrahana ity arena sarobidy ity. Araka ny loharano vaovao hatrany dia efa nahiditra amponja ao Mahajanga ireto 3 mianadahy izay nahatratrarana fano ireto. Vaovao ny tsy fandriam-pahalemana dia jeneraly raika ao anatin'ny tafika no fantatra fa atidoha mikotrika ny resaka alatra omby ndraiky famatsiana ireo fitaovam-piadiana ho an'ireo jiolahy any amin'ny faritra Sofia iny ndraiky any amin'ny distrikany Andilamena. 900 ireo aomby efa tafipody amin'ny tompony tao aorian'ny fiara-miasa ny mpitandro ny filaminana ndraiky ny fokon'olo tany antoerana. Mbola tsara nisy kosa hatreto ny fepetra no raisiny tompony ndraikitra manoloana ity manamboninahitra izay atidoha mpikotrika ny alatra omby any toerana ity. Edena Elia sy Tahiriniana Ranarnirina. Mirongatra izay tsizy ny alatromby any amin'ny faritra Sofia, district ny Mampikony sy Andilamena iny amin'izao. No ny fiara-miasa ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona nefa dia tafaverina soma tsara ny omby misy 500 tamin'ny volana lasa teo. Fantatra nefa izao fa manamboninahitra ambony ao amin'ny tafika no tena atidoha mikotrika ity alatromby any an-toerana ity ary mamatsy fitaovam-piadiana ireo dahalo izay manao ny asa ratsiny. Indrindrindrindra ao amin'ny resaka alatromby mampabaga hoy aho satria olona manamboninahitra ambony ao amin'ny tafika no manome vahana miaraka amin'ny olona mangalatromby ary tsy vitan'izay no fa zava-doza sady mamatsy fitaovam-piadiana bala isan-karazany. Mba tsy lazana fotsiny ny kalaknikov, ny mas 36, ny pistolet automatique 9 mm sy ny sasa. Nahitana vokany zany teo izay omby 500 no raraka no niezaky ny mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmerie farany teo izay mitariany lehibe ny komandiny vondo topileovana amin'ny faritra Sofia. Misy amin'ireo omby ireo nefa misy 5 taona tsy nahitan'ny tompony azy dia voateo voahita dia ny mampagaga nefa eo anatrehan'izay le fandikan-dalàna miompampana be zay. Hatreto tsy ndray fepetra mihitsy ny fitondram-panjakana momba io manamboninahitra eo anivon'ny tafika io izay vao avy ny sitraka mari-boninahitra amin'ny maha-jeneraly azy ho iatran'ny fanazavana. Dia tsisy fepetra mihitsy no raisiny mpitondra fanjakana manoloana n'ity manamboninahitra ambony ao amin'ny tafika ity izay mbola nahazo laharam-boninahitra koa ho jeneraly koa ary tsy voasambany izy nanao ny zavatra io. Avy amin'ny Mampikony io manamboninahitra io tsy tonono koa ny anarany fa raha miresaka an'io manomboka any Ambondromamy mandeha any na nasionaly dia tonga dia fantatry ny olona jeneraly ihany zay. Ka rovina ihany zany mametram-panontaniana amin'ny olona hoe rovina ihany no isamborana n'io manamboninahitra jeneraly io izay mamatsy fitaovam-piadiana sy mitarimy dahalo ary tsy miteraka amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra Sofia sy faritra Andilamena iny. Zay ny amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Tsy voasambany teto amin'ny firenena no nisy tranga fanjikan-dalàna ataon'ny mpitandro filaminana toy izao izay isan'ny manaratsy endrika ny asan'izy ireo. Matetika ihany koa no tsy misy toy ny raharaha toy ireny. Midika ve izany fa misy ambony lalàna eto amin'ny firenena? Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ity raharaha ity ny mponina any an-toerana. Eo amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany eto Antananarivo kosa indray jiolahy roa lahy izay 17 taona sy 20 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny CSP 3 Antaninandro teny Andravoahangy tsena ny faharoa ny volana Aogositra 2010 sy 2010 teo tokony ho tamin'ny 3 ora folakandro no ny resaka fanendahana. Ny 2 Aogositra tolakandro lasa teo dia manangy raiky no lasibatra ny fanendahana tao amin'ny
bazary ny Andravoangy. Roa lahy no nanano ny asa ratsy tamin'izany. Ny raiky mody misisika rehefa le maro olo iny ary ny ray kosa mangala avy hatrany ny raha teny an-tanany. Tsy karitry ilay manangy izany ka ny antso vonjeo izy. Nanampy kosa ireo mpiambina manodidina teo ny azona avy hatrany ny tovolahy raiky. Ireto farany avy eo no nikaiky ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy-pirenena izay magnano no fisafoana amin'ny alalan'ny fanamiana sivily tsy lavitra teo. Tao aorian'izay ihany koa no nasamborana ny namany raiky hafa tao anatin'ny bazarin'ny Andravoangy hatrany. Natolotra ny fampanohavana ny any fahatelo ny volana Aogositra moa izy ireo. Tapitra teo ihany koa ny vaovaontsika mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manano ny sambotsara ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray ary mirary ihany koa farany herinandro mahafinaritra ho an'ny mpanaraka ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.